tapaka ny jiro mais bon tsy manino ny anton'ity vidéo ty zany de fiarovako an'ny orinasako aloha voalohany indrindra c'est vrai rehefa manao zavatra ohatran'izao tsy maintsy misy foana ny olona tia ny zavatra ataonao misy olona mety tsy mankafy ny zavatra ataonao zany nefa tsy midika hoe tsy tia ny zavatra ataoko izy de hoe de mitezitra hoe non tsy maintsy tia anahy non tena manana droit mihitsy nareo hoe non tsy tiako ny zavatra ataon'ny Pina tsy tiako Pina manana droit nareo raha ohatra ka hoe manana avis positif nareo manana droit nareo hanome avis positif aty aminay raha manana avis négatif ihany koa nareo de manana droit nareo hanome avis négatif n'importe où tena n'importe où ary misy an'ilay misy groupe na resaka maquillage maromaro za moa zao efa tsy ao anatin'le izy tsony tena nandre décision misy hoe hiala ao anatin'le satria resaka négativité foana nitako négativité foana de nefa rehefa jerena amin'ny vente sy ny asa ohatra hoe mbola mandroso foana ihany nefa le zavatra ataona de voatako foana indray Pina tena hoe franchement manena raha tsisy resaka négatif Pina ao anatin'io groupe anankiray io de za nefa tsy manenjika anareo hoe manome retour négatif manome fankalana manaiky ohatry ny produit rehetrarehetra misy olona mety aminazy misy olona tsy mety aminazy fa mampiavaka ny produit anay Pina cosmétique ça de misy ny garantie satisfait ou remboursé zany hoe ho anareo rehetrarehetra zay mividy de omena n'iny garantie iny hoe rehefa mijery ana omena n'iny garantie iny nareo hoe manana une semaine nareo ampiasaina le produit raha loko mena même na resaka loko na resaka tenue manana une semaine nareo amerenana le produit ohatra ka tsy tianareo ny avy aty aminay kosa nefa raha raisika hoe loko mena de tsy tianareo ny lokony zay ngereto olona mivarotra zay ne olona mitady vola tena raha tsy tiako lokony ty Pina avy reny ny volako olona mivarotra zay mame proposition aloha zay voalohany indrindra so de itony mety aminao diso ve zany zay manao an'izay non propose alohany finalement tena tsisy mety aminazy on rembourse satria ny anay client tena roi tena précieux be mihitsy reo mamela anay raha ohatra ka ataonay tsinitsina reo client reo de simple zay de client ny anay omena an'iny garantie satisfait ou remboursé ary mino angamba fa tena rare tena c'est vraiment rare izany service zany eto Madagascar raha ohatra ka ataontsika vidy shampoing amin'ny supermarché nareo mampiasa an'izy nareo tsy afapo mbola amerina afaka averinareo hoe iny fa nefa kosa mampiavaka ny atao Pina proposer produit anareo zay afaka manandra anareo nenarany raha ohatra ka hoe livrenany aminareo afaka mbola tsy mividy aloha nareo fa miteste any amin'ny livreur misy testeur any amin'ny livreur any d'ailleurs moa zany livreur ny rehetrarehetra mitondra testeur daholo na loko mena ny shampoing angamba tsisy testeur par contre un shampoing raha ohatra ka hoe ampiasanareo afaka ampiasanareo 7 jours vous dites Pina ça me va pas manontany zay zoanay kosa ny manontany hoe inona ny tsy mety azafady inona ny souci de manome solution zay ok ohatra hoe lasa nisy angadrano za de mame proposition aloha zay hoe andramo za alona amin'ny masaka na conditionneur angely hodido fa somary mampisy angadrano iny raha ohatra ozy nareo ok je vais le faire de testeatsika de omeo anay ny retour rehefa aveo raha tena sanatria tsy mety on rembourse tena hoe tsisy ano tena zany tsisy avantage nareo foana zany vous êtes 2000 tena hoe avantage ny client foana zany no jerevanay avantage nareo foana ny jerevanay de rehefa ozy nareo non za tsy anandrana tsony fa aleo averina nina de ok vous tena droit nareo tsisy anakatsakana anareo an'izay zavatra zay même na couleur tanareo tsy anaovako ty zao de ohatra hoe alainareo de manana une semaine nareo andramana an'le izy de ozy nareo Pina tena tsy mety aminaky ity couleur ty ok ma belle pas de souci avereno remboursé nay hitanareo client anankiray androany ohatra ka tsy afapo amin'ny zavatra proposé nay tsy andeha animba tena amin'iny zay hoe non vola efa azo aty ve de iverina non
mbola lavitra be ny lalana tena mbola lavitra tena raha ny imagination tena mbola lavitra be mihitsy ye aza mandefa commentaire nareo fa tsy hitako anjary manena moa izy ty anjary fero fotsiny commentaire anareo de akoatrin'izay akoatry mapa entreprise Pina Cosmetics ihany koa de communauté anankiray hitanareo zany tena nareo te manaiky hoe misy client tsy afapo amin'ny produit anay par contre mamerina izahay ça aloha tena c'est vraiment rare ici à Madagascar fa nefa koa tsy adala ireo olona miteny hoe afapo izahay satria feno tena be de be satria efa milliers de produits no namidinay teto Madagascar de tsy adala ry zareo reny mameo Pina tena afapo zay de faly zay de avoakany aminareo le izy ok rety ny olona afapo fa raha ohatra ka misy manandra nareo ka misy tsy mahafapo anareo de afaka mamerina tsara mihitsy nareo même zao commander là maintenant tena efa mipoka message nay ao tena tsy haiko tsony milaza anazy tena efa mipoka fa alefaso foana aloha ny commande nareo alefaso ny commande nareo fa ezahantsika vitaina amin'ity semaine ty ianareo 2000 euros zao c'est pas possible hoe 500 aminareo tsy ho lasa client anay tena je vous le garantis c'est pas possible fa ny olona lina hoe qu'est-ce qui se passe il y a quoi et que les produits afaka andramana de rehefa tsy mety de afaka averina aiza ki misy an'izany que demande le peuple misy arany teneniko anareo hoe mety manana mauvaise foi mais c'est pas grave c'est le game c'est dans l'entrepreneuriat misy mety hoe ratsiratsy saina fetiny de ividy aloha za de non averiko ty fa mila folo za c'est pas grave efa ao anatiny garantie anay le izy de et c'est ça communauté anankiray Pina Cosmetics satria manome bonheur ana vehivavy maro na tianareo na tsy tianareo de maro be ny vehivavy nahazo bonheur azy confiance en soi tato amin'ny Pina Cosmetics sy Pina Beauty manampy amin'ny fatokisan-tenan'ny vehivavy izahay manampy amin'ny bonheur amin'ny vehivavy izahay hitanareo io resaka ao anaty groupe io à chaque fois par semaine tsy maintsy misy foana Pina Cosmetics produit Alibaba Pina Cosmetics d'ailleurs enfin iresaka an'izay tsika rehefa avy eo aza misy mialina nareo de mihaino tsara Pina Cosmetics Alibaba raha misy olona arivo afapo non on va dire 10 000 arrive c'est petit avec les fonds de rouge à lèvres qu'on fait raha misy olona 10 000 afapo de zato tsy afapo de miteny tsy anaty groupe tsy anaty groupe tsy moa zany zavatra négatif tena matanjaka be raha ohatra ka misy olona anankiray miteny hoe za afapo amin'ny produit any Pina Cosmetics afapo amin'ny lokomena tsy ho feny 1000 j'aime iny fa ok afapo enao zany bon c'est ton histoire fa raha misy miteny hoe za tsy afapo amin'ny lokomena amin'ny Pina de tonga de feny 2000 iny feny 2000 j'aime feny 2000 réaction de lasa ohatrany hoe ny olona tsy afapo no accentué fa ici nefa par contre mampatonga anay hoe tsy mijanona zany mbola mandroso mivoatra foana de misy olona manohana misy olona tia an'le produit de raha ohatra ka hoe ohatra atria tena hitako misy olona tena farak'izay mauvaise foi sady tena ratsy saina miteny izy hoe voloko miongotra be voloko miongotra be tonga de nitsakitsana tapatapaka be avy nampiasa an'le izy manao vérification zay l'équipe vient on va regarder tout ça efa commande tato amintsika ave jamais de la vie tena misy zany za hatramin'izay tena manao anatin'ny saiko foana hoe tsy aza mieritreritra hoe misy haters aza mieritreritra hoe misy haters fa la tena bouche be hoe tena misy olona tena manao an'izany mihitsiny tena misy olona tena manao an'izany mihitsiny hoe tapatapaka be na nefa izy mbola tsy ara mividy tato na indray mandeha monja arany tena hoe na indray mandeha monja arany mais bon tsy s'étaler amin'iny zavatra iny tsika Rasalova reraka est-ce que tu peux me prendre de l'eau s'il te plaît c'est tsy moataoata fa explication vous voyez ça si
stage anaty négativité et tout moko ny antso anaovako an'ity vidéo ty tanareo reo zandry rehetrarehetra ao arina te entreprendre reo matahotra nge reo am'izao tena matahotra hoe raha vao ietsika tonga de izy kapikapa fa za tena mitena anareo no rehefa tratra ny zavatra ohatran'izao on assume miezaka fotsiny manao zavatra honnête miezaka fotsiny manao zavatra mangarahara tsy misoloko olona miezaka à l'écoute ny client raha eto Madagasikara angambany misy entrepreneur farak'izay à l'écoute ny client za faharoa na première ex-aequo tena marina zany raha sanatria nareo misy souci miresa foana amin'ny équipe raha sanatria hoe misy souci any amin'ny équipe aza misalasala manantona ana reny raisiko responsabilité ako foana satria matoa ohatra zao hoe misy ankizy anankiray manao erreur responsabilité ako za zany tsy à la hauteur de afaka miteny anareo pina le ohatran'izao ok on va trouver une solution ok on va trouver une solution sotrankely aloha za fa aiko miandra le alibaba nareo fa hoafitsika tamin'ny alohan'ny akany Tamatavy zay hitanareo nanao pop-up shop à Tamatavy betsaka ny olona nisy maro vague de personnes nanao ohatrany hoe lasa atondry zareo challenge le izy hoe tsy afa-po amin'ny couleur any anampina tsy afa-po amin'izao de amidy nefa za efa manome tsy azoko zany le tasy efa manome enao nge satisfait remboursé de enao nefa ohatra hoe tsy afa-po amin'ity loko menako ty de remboursé en totalité même avec le frais de livraison frais de transfert et tout de aleonao nefany mivarotra an'le ao anatin'le groupe de miteny amidiko 20 000 ariary nena fa tsy mety aminao ohatra ny couleur zavady toy izay andeha hitena ty amina pinantsy ny taminah ity fa mba avereny ny vola koa enareo ny perte am'le izy raha ohatra ka manao an'izay de nareo tsy tiako perte fa miverena ty raha misy tsy mahafa-po fa tadidio tsika mantsy lasa ohatrany hoe resaka tsy afa-po foana nresahako fa sur 10 000 on va dire 100 tsy afa-po fa remboursé daholo zay miteny zay kosa aloha remboursé daholo zay miteny tsy afa-po sur 10 000 on va dire hoe sur 10 000 nefa plus n'izay produit efa nalefatsika teto et s'il vous plaît namararaindoha be micalcule aloha 10 000 fois firy indray de niatiny tena erovako tena eto de zao alohan'ny tany Tamatavy andeha hoany amin'ny Tamatavy aloha zay anao pop-up shop les pop-up shop les événements varotra les produits et tout tena c'était tena succès be mihitsy ny tany Tamatavy tany somary natahotra kely alohan'ny Tamatavy satria misy olona nanao tanaty groupe magaga anazy zareo tsy miresaka aty anatin'le entreprise zany izy koa tsy voatery personnellement aminahy fa anatin'le groupe mandefa haine et tout de moi je me suis dit ouais non ça suffit hiala anatin'le groupe misy taona za mandefa haine raha misy mahafa-po anao de tongava ty nefa za koa mba manana ny asako tsy voatery araka ny zavatra ao anatin'ny groupe foana hoe qu'est-ce qui se passe indray mais on est toujours dans la sauce tout le temps de nataotra tena ça va pas marcher ty Tamatavy ty tena satria lasa ohatrany hoe misy vague de haine be sy ny tariny nefa ny avy eo akory ny agaga kosa izy nareo tonga tany Tamatavy zay seulement 3 jours 1000 pièces de rouge à lèvres lany olona manandrana olona miverimberina anatin'ny 3 jours et pourquoi malany an'le 1000 pièces de rouge à lèvres à Tamatavy ndresaka gamme capillaire tsy resahako tsony hitanareo angamba jereo nge s'il vous plaît jereo pagenay satria nareo vaovao be de lasa ohatrany hoe miteniteny foana jereo nge pagenay hitanareo reny tany Tamatavy reny misy olona tonga de mividy gamme capillaire anankitelo satria hoe afapony izy efa nicommande tamin'ny page ony izy efa nicommande izy taty Antananarivo zany de nalefa anazy tany Tamatavy de fa afapony izy de namerina mividy indray et c'est quoi ça afapony olona de izy andrekako kay raha misy zavatra négatif ohatran'ireny tsy tokony hoe eritreretina be le izy satria ataontsika hoe ok il y avait une personne ary micritique fa aty Tamatavy efa andrekako anao de neny Majunga zany ahoana rehefa avy eo vous voyez ny antony tsy naovako tany Majunga tsy nanoizana le sonina tena reraka satria tsy maintsy nanenjika production et tout avy eo hianatrehana an'le fety
Am'ty ndray mitoraka ty kosa nisy olona anankiray nanao publication nanontany avy za aloha tena manohana anazy hoe manontany avy izy tena zoanareo manontany avy anatin'ny réseaux sociaux hoe nanahoana kely produit ampinahany eto ve za ohatra ny be angatrano sy ny tariny fa ny zavatra teneniko anareo fotsiny aloha ny avoalohany raha ohatra ka mividy aty aminay anareo fiangaviana moa zany raha misy tsy mety zay aloha antanina satria zay connaisseur le izy aloha voalohany indrindra dia afaka manontany any anareo hitanareo misy miteny hoe fa maninona ianao zany efa hoe satisfait ou remboursé dia tsy any aminazy ianao no miteny fa aty dia ny avalony hoe ka za kambe andeha ho any aminazy andeha amerina le izy fa ina zany le tanjona anatin'le izy ianao kambe andeha message aty aminay sy angataka remboursement sy explication nefa ianao mazoto be ary anaty groupe ary tout zavatra ohatran'ireny nefany ilaina za tena manaiko hoe ilaina satria hitana hoe inona ke zany tsy mety anatin'ity produit ity fa betsaka miresaka ny client pina tsy haiko ny utilisation anty sao dia ohatran'izao sao dia ohatran'izao e la efa mba mahita zay hoe ay mila ampianarina zany ny olona hoe rehefa mampiasa conditionneur miracle rehefa mampiasa masque dia mila tsy apetaka miodidoha fa anjary gras le volo le lasa misy angatrano hitanareo hoe zavatra ohatran'izany le izy dia ankoatran'izay iny aloha zany tena j'ai pas de problème avec ça nanao anonyme izy fa efa vo identifier ny équipeko moa hoe iza le olona fa izany resana hoe qu'est-ce qui se passe manao ahoana dia nisy publication anankiray zay tsadidiko le anarana izy tena tsadidiko le anarana le olo moa za koa tsy andeha hibalance hoe ianona ianao manao ohatran'izao ozy izy za ozy mpamitaka ozy izy le pina fa kay zavatra tsy vita gasy fa en provenance de Chine zavatra amidiny eto mpamitaka ozy izy là je ne peux plus accepter non tsy mbola namitaka olona raha teto anatin'ny réseau natany fiainako za eo vao tantara ny vadiko hoe zaho tsy ary mbola nangalatra zany hatramin'izay ny anako na 10 tao anaty poketra mamanay raha mbola tsy nangalariko zany fa mera est-ce que je peux avoir ça s'il te plaît oui ou non si c'est non c'est non si c'est oui c'est oui fa mbola tsy ary namitaka olona teto anaty réseaux sociaux teto zavatra ataoko eto anaty réseaux sociaux dia mizara motivation mivarotra mizara zavatra mahasoa je partage aussi des petits secrets de la vie comme ça. Même à Janara, vous allez savoir nos secrets et tout. Pas manger sa note. André sa note, entrepreneur, pour y s'en retourner, c'était un autre de manger sa note. Kain tenati keko. Imaginez na runge, ça s'en t'a malenin, c'est une telle comment on dit ça? Pas mitakul mana padul fa maninna ro manaiku batuku tsika sa manana servo daholo le maninna ro manaiku batuku pamitaka olona mandaingy mangalatra non j'ai jamais fait ça satria lasa misy troupina olona miteny hoe ie tena niteny mihitsy izy hoe vita malagasy on dia izy mihitsy no manao anazy taiza toko nisy vidéo an'izany taiza nisy publication an'izany tena hoe thèse jamais de la vie fa ka mikarika nareo fouilleux daholo ny page rehetrarehetra raha manam-potoana nareo fa za sy rehefa misy olona tena manana fotoana tsara mizany mihitsy manana fotoana nareo dia fouilleux spina no miteny hoe vita malagasy ty fa zange re za zao mahita anay zao tena lasa malaza be le pina satria 2200 nareo zao hoe no mijery lasa malaza be fa zany tsy tonga dia nalaza be ohatran'izao fa nandeha tsikelikely ary anareo vaovao reo rariny raha manontany fa aza mana ratsy fotsiny satria zay teneniko anareo zay tsy zarery enjeu anatin'le izy tsy zarery fa équipe be dia be imaginareo tenenareo olona mpamitaka sy ny tariny dia ahoana zany imagin'ireo olona miara-miasa amina be dia be reo ohatran'izay ne zany mpamitaka nareo zao mila miaro tsy zarery nareo vaka ao anatin'le izy fa mila miaro ny vadiko koa olona manana entreprise mila miaro ny entreprise koa non tsy mpamitaka zany ny teny marina foana depuis le début hoe en provenance de Chine ny produit ohatran'izao fandehan'le izy tamin'ny vao nanomboka an'ity produit Pina Cosmetics ty c'était en 2020 si je me trompe pas nanomboka
2020 ou 21 eo, c'est-à-dire que fin 2020 ou début 2021. Nanomboka partage teto aminareo za. Le filles za manana projet ohatran'izao ho anareo zay efa teo fa ho an'izay tsy teo normal be raha tsy mahafantatra zay Les filles za manana projet ohatran'izao loko mena le izy en provenance de Chine fa tena efa mitesta foana za efa bien testé izy ampaketrina mety aminareo ty ohatran'izao ty ohatran'izao zao de tsy haiko hoe taiza hoaiza amizay no miteny le filles vita malagasy reto zavatra reto za mihitsy manodina anazy ato trano. D'ailleurs za tsy chimiste za tsy cosmétologue zay tsy anaovako anazy eto Madagascar fa any a Chine no hitako hoe manaraka norme kokoa ino eky zany fa zavatra any ambany misy tsy ovaky any a Chine no hitako hoe manaraka norme kokoa sy mahavita le zavatra ilaiko de hiditra mihitsy ka rehefa avy eo aza vaiko de tahiko aminareo daholo satria zay ny zavatra ilainareo zay fa zavatra ilainareo za moa zany tsy hoe à chaque fois de andeha hoe vao misy miteny kely de hoe pinatsy mazaka tenenina raha misy angamba ny olona tena naratsina tato anatin'ity réseau ty zany tena mazaka tenenina indrindra je vous le jure impiry moa zay tena hoe impiry vao nanomboka papa sauce tsy possible manana papa sauce io natoroko anareo papa sauce na lay vady de ahoana indray faut misy zavatra kely si papa sauce bla 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 bli bla bla tena efa be de be ny fanaratsiana anaty teto amin'ny réseaux sociaux teto fa mandroso par contre misy zavatra miopefy de mila resahana ohatran'izao hoe non za tsy mbola namitaka an'izanizy non mbola tsy namitaka an'izanizy depuis le début de efa tena en provenance de Chine ireto produit akireto tena nareo za teo za ngy à l'âge de 19 ans 19 hiditra 20 ans za no efa nandeha tany a Chine raha nanaraka nareo ohatra ahoana le success story eto nisy mbola tsy mahafantatra de résumé tsika kely koa nisy taona nisy tamin'ny Jeju iny de nataondry zareo hoe départ 15 000 ariary nandeha nanao interview anary zareo tamin'izany hoe tena mbola tsy be mpafantatra ohatran'izao nanao interview zareo hoe mba misy fantariana kely zay avoakanay amin'ny gazety ok inona daholo izany anaranao inona ny activité anao varotra friperie zao de fantaniana tao anatin'le izy de hoe ohatrinona ny foana tomboanao ohatrinona ny foana tomboanao izy na maly soma tsara hoe raha 15 000 ariary ny foana tomboako volana me mamanay ana goûté tamin'za afaka baka de vitanako friperie de navoakako tato amin'ny Facebook de nalafo de tamin'za mbola mora kely mivarotra zavatra tato amin'ny Facebook c'était en 2016 16 17 18 19 20 21 22 23 24 non 16 17 18 19 20 21 22 23 24 8 ans amin'ny avril zany za koa moa rehefa miteny rehefa manangana ny fanisako ny taona ny entreprise ako za nanomboka tamin'izay 2016 zay de zay nanomboka tsikelikely en 2018 nandeha Chine voatra ny fiainanako en même temps za koa misy andro mamanay mananty anahy et tout mivoatra ny fiainana de nandeha tany a Chine satria misy miteny Chine za mbola tsy ary nandeha anany tongony nefa izy milaza fa hoe fetreretan'ny olona anao hoe manao ohatran'izao fotsiny za hitanareo ohatran'izao fotsiny za ato an-trano ato de miteny allo assume marque pénale loko mena en sinoa zany hoe chocolat en tron sur marque pénale loko mena de zay fetreretan'ny olona anany non je travaille miasa zao vehivavy zao tena miasa raha reny entana rehetrarehetra namidy koa nisy taontsika nivarotra basket nisy taona nivarotra akanjo sy ny tany be de be ny entana Chine rehetrarehetra zay namidiko efa nandeha tany a Chine mivezivezy tany a Chine fa tamin'izany fotoana zany tsy mbola nisy ny live tamin'izany fotoana zany tsy mbola nisy ny andeha alaikilaiky vidéo daholo reto zavatra reto tamin'izany fotoana zany tsy mbola nisy hoe eritreritra andeha hitantara ohatran'izao na ohatran'izao après nisy ny confinement nisy taona tsy efa 2 ans 3 ans tsika tsy afaka nandeha tany a Chine mihitsy mais là
efa miverina ezana be le miresaka ela be salo ho anareo rehetra ohatra izay manao commentaire vraiment désolé les filles hein tsy hitako fa désactiveko mihitsy fa anjary déstabiliser le commentaire de lasa mamaly de tapatapaka le zavatra resahantsika d'ailleurs hein satria nareo mangataka hoe ampina ianao tsy mba maka sary miaraka am'le labo sy ny tariny ça va venir au mois d'avril zao programme quoi no raha sitrapony tompo verina any Chine satria zao tsika zao misy nouvel an chinois fin janvier sy fin février tsy afaka mandeha makany katina ny Chine mois de mars manokatra le salon eny Analakely tsika feno programme mois d'avril mandeha makany a Chine mois d'avril mandeha makany a Chine anaovantsika vlog io hiaraka ao anatin'ny laboratoire hiaraka tsika dia aseho anareo daholo ohatran'ny zao de marche et tout aseho anareo daholo zany zavatra zany de hiditra amin'ilay resaka Alibaba et AliExpress amin'izay tsika Alibaba et AliExpress tsy haiko mitena zany amin'ny teny gasy le misy miteny le be an'le vary amin'anana Alibaba et AliExpress ny Alibaba sy AliExpress diovy aloha ny sainareo s'il vous plaît diovy aloha le saina aloha tena diovy hatria misy tsy mahafantatra an'le izy misy mieritreritra hoe zany Alibaba zany de mpivarotra anankiray de to de ratsy be daholo ny zavatra ao anatiny fa ny Alibaba sy AliExpress de plateforme de vente feno fournisseur partout dans le monde tsy Chine irery no fournisseur ao misy fournisseur avy ao Kenya fournisseur en gros aloha ny Alibaba fa ny AliExpress raha mbola maka entana atao amin'ny Alibaba de amidy amin'ny AliExpress be de be ny zavatra hitanareo anaty AliExpress Alibaba azafady na tomobile électrique raha misy vone tomobile misy haingon-trano ao misy ino seza ao haingon-trano eny misy seza misy poketra ao fa par contre fotsiny zareo tsy manao copie fa raha le zavatra copie reny tsy maintsy midiny fotony any Chine nareo no mividy an'le izy bon ajantsika aloha le resaka copie sao de aveo indray igady atao hoe ipina miincité varotra copie et tout